misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahalomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity aty am-piandohana dia mirary ny soa mandrakariva ho anao izay manaraka izao fandarana izao iray vavaka isika rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay any amin'ny fitahianao sy ny fitantananao anay tsirairay avy tombo aoka ianao ialoha lalana anay mandrakariva aoka ianao tsy andao anay fa raha indray ny teninao izay nkehitriny dia ilay hevitra izay mampisaraka anay aminao ny ho fahafahanao fa aoka ny herinao hatrany ianao anjaka aminay tsirairay avy anaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe mamerina ilay tany am-boalohany amin'ny laoniny. Mamerina ilay tany am-boalohany amin'ny laoniny. Tantara amin'ny vehivavy iray izay nandresy ny dragona tezitra ny amin'ny Apokalipsy 12. Maneho ny tantara ankapoben'ny fiangonana nomboka tamin'ny nahaterahany Kristy hatramin'ireo toe-javatry ny andro farany izany ary misy ampahany ao antenatenany izay miresaka momba ny fiandohan'ny fifanandrenana lehibe eo amin'ny Kristy sy Satana. Miresaka momba ny fiangonana teo amin'ny fotoana voalohany izay nisiny ireo andininy 5 voalohany nanodidina ny nahaterahany Kristy izany ary ny andininy 9 dia miresaka ny amin'ny fimpitoana ara-paminaniana 790 andro taona ampanenjehana izay hihatra amin'ny fiangonana. Ny herinandro 4 amin'ity lesona ity no nijery lalindalina kokoa ny fimpitoana voalaza izay voalaza amin'ny Apokalipsy 12 io sy ny hevitra ao ambadiky ny tany izay ao amin'ny andininy 212 taorianan'ny taona 897 dia misy fotoam-pifoazana lehibe ara-pivavahana tany Amerika Avaratra. Koa satria afaka ny tombo sy tsy niozongozon'ny fanenjehana ara-pivavahana ireo fikambanana ara-pivavahana dia ny tombo isa izay tsy izy ny fietsehana ara-pivavahana. Ray tamin'izany ny Adventista Milerita izay niova ho Adventista mitanjana ny sabata ary nanjary fiangonana Adventista mitanjana ny andro 7 noho ny farany. Miafara amin'ny fifanandrenana farany ny ady izay ifanaovan'ilay vehivavy sy ny dragona ao amin'ny andininy 17. Tezitra tamin'ilay vehivavy ny fiangonana i Satana ka nandeha niady tamin'ireo zanany sisa tamin'ny fahatezerana ny rehetra. Nitanjana ny didy rehetra ny fiangonana voalohany anisan'izany ny sabata ary nanana ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana izay niseho teo amin'ireo mpaminany lahy sy vavy maro manerana ny boky asan'ny apôstôly izy ireo. Hitantsika koa fa nihiraka ny amin'ny hitondranany filazantsara any amin'izao tontolo izao dia izay natao nitarika azy ireo tamin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina no niarahan'ny fiangonana ny asa akaiky mba hampitombo ny fahafahamanao amin'ny mahamisionera azy. Nisy firalahiana kristianina marina teo amin'izy ireo. Voalaza ny soratra masina fa nitoron'ny filazantsara tany amin'ny faritra sarotra nitoriana izy ireo ary nanana mpitarika na hery fo izay vonona ny
ahafohy tena be mba hampandrosoana ny asa. Raha te hitovy amin'ny fiangonana voalohany ny fiangonana sisa dia tena tokony tanjana ny didin'Andriamanitra rehetra isika. Tokony hanana ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaninany koa ary hanaraka fandaminana ho amin'ny asa fanompoana. Hitan'ireo mpitarika adventista voalohany ny ilana ny fandaminana ny fiangonana sy ny fametrahana rafitra mba hampandrosoana ny iraka sy ny hafatra entintsika manerana an'izao tontolo izao. Ka izany lesona izany ny angalantsika toromarika ihany koa mba ahafahantsika manohy ny asa ankehitriny ary ihany koa hitombo vokatra amin'ny asa misionera azy eo amin'ny faritra rehetra misy atsika. Amen. Ry Tompo Andriamanitra mbola velom-pisaoranao izay eny amin'izany teninao izany. Mampatsiahy anay mandrakariva ihany koa ny asa izay nataon'ireo apôstôly voalohany ary ny fahafoizan'ny tena lehibe izay nananan'izy ireo na dia sarotra aza ny ady izay natao. Izay ankehitriny ihany koa maro no misedra zavatra sarotra indrindra na amin'ny asa fanompoana na amin'ny asa fanaparitahana ny filazantsara anao koa dia vontosy hery avy aminao izay hanana fo velom-pitiavana sy velom-paniriana hampafantatra ny fahamarinanao amin'ny hafa ka aoka ianao tokoa ny ano kapiteny hitarika anay ny amin'ny zavatra rehetra atao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.